Fitsabo hafakely sy miavaka ilin-davo lasiny aina, valiny azy no ampiasainy entiny mitsabo ireo tonga ao aminy. Avady ny hoery manasitrana ny rary anaty saina, anaty vatana, anaty fanahy ny feony valiany. Fianarana manokana mihitsy no tovoziny ahafahany mamadika ny mozika ho fanafody ho an'ireo marary. Fitrandrana miavaka no nataony amadihana ho angovo miabo ny feony valiany. Musicotherapie zany dia misy teny roa ao, muzika sy terapia. Fitsaboana dia amin'ny alalan'ny mozika. Ny malagasy zany dia efa ela no nanao fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika fa mety hoe tsisy anarany ilay izy. Ny vahiny moa mahay mitahiry, mahay manoratra zany dia nasindry zareo anarana ilay izy dia lasa misy hoe musicotherapie. Ny fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika zany dia miainga avy amin'ny hoe fahafantarana aloha hoe iza ilay olona ho tsaboana, inona manjo azy. Matetika zany hoe olona tsy salama saina ve, sa manana fahasembanana ara-tsaina ve, sa manana fahasembanana ara-batana. Ireny zany matetika no arahana fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika. Fa na isika izay milazantsika hoe normal koa salama hozy isika dia afaka soamantsaritsika mitsabo ny tenantsika amin'ny alalan'ny mozika. Tsy mahazatra loatra ny fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika saingy ahitana vokany. Ary tsy atao fahatany fa mila manaraka dingana mazava sy efa tsara soritra. Manaraka accompagnement zany ny musicotherapie hoe raha atao amin'ny teny vahiny izy dia mi-accompagner an'iny olona iny ho hiverina ao anatin'ny fiarahamonina. Ilay miverina ao anatin'ny fiarahamonina moa, fiarahamonina indraindray masika satria raha vao tsy mitovy aminazy ilay olona dia hoe handicapé ianao na hoe tsy salama saina ianao na malady mental ianao dia lasa ohatra hoe atao mitokana. Fa indraindray koa tsika ilay milaza tenantsika normal koa indraindray koa tokony hoe anaika an'ireo olombelona mitovy amintsika ireo. Voalohany aloha ny anteneniko tamin'ny voalohany hoe mila fantatra aloha ilay olona zany, inona manjo anazy. Nomboka teo amin'ny firy-taona izy no fantatra hoe misy azao ataontsika hoe aretina ve sa tsy aretina. Tahaka ny fomba fitsaboana malefaka na irony antsoina amin'ny teny frantsay irony hoe médecine douce dia mifameno amin'ny fomba fitsaboana moderna ny fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika. Alohan'ny andraisana olona zany mila fantatra izy miresaka amin'ny olona mpitsabo anazy aloha ianao. Na miresaka amin'ny ray aman-dreny ndraiky zany hoe ahoana marina fitrangan'ilay zavatra manjoan'ilay olona. Nanomboka tamin'ny firy-taona, ohatrany ahoana ny ataony ao an-trano. Rehefa vita ny fanadihadiana ka fantany sy voazavany ny manjony marary dia mandrafitra ireo fomba hanatanterahany fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika ilin-davo lasiny aina. Resaka autisme ohatra, izay tsy inona no tena ankizy raisiko zany resaka autiste. Ankizy autiste zany manao koa zany musicotherapie miaraka amin'ny olon-dehibe voan'ny Alzheimer. Ny autiste mantsy tsy hoe aretina fa toetran'ilay olona zany izy io, toetran'ilay olona izy io, fa izy zany mitsotrany hoe tsy tokatokana raha hoe izay zany raha atao amin'ny ankapobeny fa betsaka mbola azo tantaraina fa izay aloha zany. Eo amin'izay zany vao mieritreritra hoe mozika ohatrany ahoana no atao no tendrena no lalaovina miaraka amin'ny ity olona ity. Ny musicotherapie zany tsy fianarana mozika fa ao anatin'ny séance-na musicotherapie io zany mety hoe mitendry ago dia misy instrument efa apetraka eo dia avy eo arakaraka ilay zavatra tendreko iny no mikitika ny any aminatiny any dia mandray instrument eo izy dia mifamalivaly eo zany izay mifampiresaka eo amin'ny alalan'ny instrument, indraindray amin'ny alalan'ny hira, indraindray tsy mitendry mihitsy izy fa mihaino ana mitendry eo. Arakaraka izay any anatiny any zany no réaction zany filaza izay zany no amaliny an'ilay izy amin'ny mozika. Samy hafa ny fomba hoentin'ny hitsaboana ny marary. Misy ny ampianoana mozika fotsiny, misy ny mitendry ary misy aza ampanaoviny zavatra hafa toy ny sary. Zavatra mety amin'ny olona iray zany tsy voatery mety amin'ny olona iray resaka musicotherapie. Misy ny marary mila fitsaboana mitokana, misy kosa ireo afaka mifangaro amin'ny marary hafa. Na ny safidy amin'ny fitaovana ampiasaina, na ny gado na sy ny hera lalaoviny dia miankina amin'ny toe-pahasalaman'ny marary avokoa.
Misy indray musicothérapie individuel sy par groupe. Le individuel io zany raisinao mitokana mihitsy le olona arakaraka zany. Indraindray groupe. Ohatra zao zany rehefa manao musicothérapie amin'ny olona voan'ny Alzheimer zany dia indraindray misy groupe de 2 personnes 3 arakaraka le olona zany. Indraindray izy rery. Indraindray mampiasa petite percussion na percussion mihitsy. Indraindray mitendry gitara. Indraindray mitendry arakaraka izay instrument eo zany. Misy ankizy tena eo amin'ilay ohatra ilay ankizy kely zany tena maherisetra, maherihery fihetsika be zany. Misy fihetsem-po zany tiana ho tonina dia tsy handray percussion mihitsy ahako amin'izay, tsy zavatra miovitrovotra be no alaiko zany fa mandray valiha ahako. Maharitra eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 5-7 minitra isan-kerinandro ny faharetan'ny dingam-pitsaboana iray. Miankina amin'ny fivoaran'ny toe-pahasalamany marary ny faharetan'ny fitsaboana. Avy eo ny anatin'ny 3 volana eo 2 volana zany dia manao ohatran'ny hoe bilan zany ianao hoe ay izao nitondra inona ho an'ity zaza ity ilay resaka musicothérapie. Resaka amin'ny ray aman-dreny ianao na le olona mpanatitra anazy hoe ahoana ny fivoarana, ahoana mety ve sa tsy mety, satria ilay izy tsy hoe cours de musique fa fivoaran'ilay zaza zany na le olona. Dia eo indraindray maharitra eo amin'ny ambolana eo ohatra dia indraindray ilay izy mijanona kely dia mifangaro any amin'ny fiarahamonina indray le olona dia eo indray zany mahita hoe miverina kely indray tsika. Fa tahaka ny fitsaboana rehetra dia mila miara-misy salahy akaiky amin'ny mpitsabo ny olona akaiky ny marary.